ho ampitomoana ho aminareo hatrany eny ny fahasoavana ry havako sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka nefa nambaran'ny mpitarika teo dia aladin'ny FFP androany fikarohana sy fandalinana finoana. Za zany dia sampanasa ray eo anivon'ny FJKM izay manamboatra sy mandahatra n'ity mofinainy ity. Izany hoe raha tena tenenina amin'ny teny mahitsy izy dia tena miantoka ny aim-panahintsika mifototra amin'ny finoana ity sampanasa anankiray na dia sampanasa ny tenenenana azy ity. Noho izany dia resaka finoana ny anio ary resaka finoana ny amin'ity volana ity dia horaisintsika daholo ireo andinin-tsoratra masina voalahatra ho vakiana amin'ity anio ity hanovozantsika ny finoana ao anatin'izany. Dia horaisintsika tsirairay zany ireo teksta anankitelo ireo. Ndao ary miorina amin'ny finoana ny mpino lasaritsika. Voalohany ny Exodosy 4. Miaraka amaksika ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. 4:29 à 31. Ndao miaraka amaky zany tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny lolon'ny zanak'Israely rehetra. Dia nolazainy Arona ny teny rehetra izay efa nolazainy Jehovah tamin'ny Mosesy sady nataony teo mason'ny olona amin'ny famantarana. Dia ny olona ary rehefa Jehovah efa namanga ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany dia niondrika izy ka niankohoka. Io tantara io zany dia tsy azo sarahana amin'ilay zava-misy ao amin'ny toko 7 alohan'ity dia ny niantsoana na ny fidianan'Andriamanitra any iza Mosesy aninona anafaka ny vahoakany any Egypta zany. Izay ny ao amin'ny toko 7 dia miditra eto amin'ity toko 4 ity isika. Rehefa nandrehan'izany hoe i Mosesy izy tena nirahan'Andriamanitra andeha anafaka ny vahoakany dia niezaka Mosesy andahatra eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy izy ny tokony hanao an'izany. Izay zany le izy tsy izy ny tokony handeha amin'izany satria nahoana ao amin'ny toko 7 andininy 1:20 dia milaza hoe fa iza moa ty zato iny no andehany afaka hanao an'izany asa iraka lehibe zany. Toko 7 andininy 7:20 zany io Mosesy tsy fantatro kory ny anaranao le Andriamanitra le Andriamanitra maniraka raha manontany ireo vahoaka ireo fa iza koa zany Andriamanitra maniraka anao zany mbola zao amin'ny anarany. Dia izy Mosesy tsy fantatro zany dia teo Andriamanitra le teny hoe za zay izy dia toy izy hatrizay ary mandrakizay. Io zany ny andikatsika hoe Jehovah na Yahvé zany lay misy ary hisy zay le éternel tsy mety maty dia efa nisy taloha misy ankehitriny ary mbola hisy. Tena ozy Mosesy tsy fahazo ny anaranao dia nilaza Andriamanitra izay ny anarako. Amin'ny toko 4 andininy 1 dia mbola milaza ndraiky Mosesy hoe tsy etonina azy, tsy sahaza azy, tsy mendrika azy kory zany teny amin'ny Farao zany satria tsy ino izy na iaino akory Farao. Izy ny tezaina tany Egypta aza-donoina tezaina tany izy dia fantany tsara zany zavatra zany ary mbola niala olana aina izy. Amin'ny toko 4 andininy 10 hoe votsavava aho sady miadam-piteny ary farany melohan'ity ny andininy 13 tena milaza foko zay tsy vitako ity ka zay irahanao irahana. Mahagaga aloha zany hoe ahoana re za mba firesahako amin'Andriamanitra zany raha zany izy hoe tena dialogo mihitsy Andriamanitra zao indray zao mampieritreritra aloha izany ry havana. Tena resy lahatra mantsy Mosesy fa tsy mora zany andeha hiteny eo amin'ny Farao izany.
dia tao anatin'izany indrindra no nanomezan'Andriamanitra azy mpiara-miasa dia izy Arona izay rahalahiny ihany, ary Arona dia tena havanana amin'ny fitenenana. Dia izay nahatonga n'ilay mivakiantsika teo nanomboka amin'ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 130 fa dia Mosesy mihitsy no mailabava mitondra teny hoe izao ny tenenina tamin'ny Mosesy ary ampitaina amin'ny vahoaka izany. Io ry havako dia ahitantsika taratra izany fa indraindray tokoa anie ka ny tsy mahay aza no tendren'Andriamanitra anana ndraikitra aka ohatra vitsivitsy isika. Ohatra zao eto izany tsy resana tsoa Mosesy fa ndao epita aty amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe rehefa fidy ny mpianany Jesoa, iray amin'izay anisany fidiny voalohany Petera dia inona ny ainy tsy mahay afa-tsy ranomasina, mpanarato tsisy zavatra hainy. Izay izany le izy. Manaraka rehefa nandeha teny any ny fotoana dia nifidy ny 12 lahy izy. Matio na Levy mpamoretra no mandraikitra mahay tsara ny resaka vola, fa saingy izao Jodasy nampandraiketina an'izany. Haitsika ny tantara dikan'izay zany amin'ny tompo dia mifidy ny olona samy hafa fotsiny izy mety tsy havita mihitsy, fa hitantsika eo aloha fa misy olona izay asian'ny tompo manampy antsika ahavitana an'izany andraikitra izany. Dia mampieritreritra tokoa amin'ireny hoe hitantsika amin'ny offre d'emploi sy ny samy hafa reny hoe mbola mitaditra ke fa sy ny toy izao fa raha resahana izany amin'ny resaka ara-panahy dia izao resaka finoana sy fifandraisana amin'Andriamanitra na Jesosy Kristy ny fanahy masina izay maniry akio izany. Izay fotsiny no ahavitantsika ny asa fa anjaran'ny tompo no manampy olona izany, manome olona ahafahantsika mahavita izany. Tsika zao dia zanaky ny testamenta vaovao, zanaky ny fanekena vaovao. Ny ahalalana izany satria Arona dia nitatitra ny tenin'Andriamanitra. Ny ahalalana izany fa mpiara-miasa ao amin'ny tompo isika. Ilay mpiara-miasa aminao dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny Jesosy Kristy, ilay teny velony, ilay teny tonga nofo, miorina aminy mientiny manatanteraka ny asa fanompoana rehetra. Zava-dehibe amintsika izany satria Jesosy Kristy resahana foana. Ilay teny velona no fototra koa dia eo mahatsara an'ilay foto-kevitra antsika ilay hoe les croyants sont édifiés par la foi. Raha vao izay izy dia lay Jesosy Kristy, lay teny mihitsy noentintsika iorenantsika amin'ny finoana ry havana. Avelako eo iny fa andeha ho fitiantsika ary tahaka ny Mosesy, tahaka ny Arona koa isika. Eny tsy maintsy mitaratra ny tenantsika isika, manoloana ny andraikitra samy hafa omeny ny tompo antsika tsirairay avy ho fanavotana ny olony ry havana. Fa izao aza manahy fa ny tompo ilay mifidy no manome mpiara-miasa aminao ahatanteraka an'izany raiso amin'ny finoana. Fa tena zava-dehibe izany ho an'ny fiainantsika tsirairay avy ry havako. Izay izany no hitantsika amin'ity zavatra sarotra nampandreketina any Mosesy sy Arona ity. Manaraka marika indray sokafo fa misy vakiantsika toko 5:5-20 ka hatramin'ny 4:30. Marika toko 5:5-20 ka hatramin'ny 4:30. Fa izao ny 8:20 sy ny 4:30 ihany no vakiantsika. Ny 8:20 sy ny 4:30 ihany no vakiantsika. Ka izao ny vehivavy rehetra mamaky ny 8:20 ary ny lehilahy rehetra ny mamaky ny 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika lehilahy 4:30
Aroy izy taminy anaka ny finoanao na sitrananao mandehana somatsara asitrana amin'ny aretinao. Ry havako, vehivavy naninona ngizy ty efa itsika nararina ritrany 12 taona zany, karazana hémorragie zany na fahaverezan-dra zay raha ao amin'ny fanekena taloha dia mampahaloto ny vehivavy zany ao anatin'izany fotoana izany. Ary izay no nahatonga n'ity vehivavy ity tsy akory nandeha teo alohan'i Jesoa fa taty aorianany, satria tsy tokony iseho eny masom-bahoaka ny vehivavy rehefa tratran'izany. Tsy nandeha eo aloha izy satria nahoana? Fatany fa Andriamanitra manana ny fahamasinana sy ny voninahitra rehetra Jesosy Kristy, izy maloto tsy afaka mihitsy andeha eo alohany. Ary farany dia tapa-kevitra izy fa aleo aho izy ho aniriana any dia izay no hitantsika eto amin'ilay 9:20 na dia ninona na dia ny akanjony eny aza no voakitika voakasiny dia maninona dia sitrana izy. Eto dia tsara ampitaina aloha fa tsy manana hery majika mahasitrana ny akanjon'ny Tompo, fa raha izany dia lasa inona izy? Lasa sampy. Ary dia saorana ny Tompo koa amin'ny tantara tahaka izao fa tsy hita ny akanjon'ny Tompo, fa raha hita angambo zany efa zara firy raha izao tontolo izao, ary sambany tahiry daholo na dia ohatra ity fotsiny ary, fa dia tsy manana hery majika anasitrana ny akanjon'ny Tompo zany. Faharoa, ilay fanapahan-kevitra tsy homenatra na dia maloto ara-pivavahana aza, zay aloha dia efa hitan'ny Tompo tao amin'ity vehivavy ity. Faharoa, lay manasitrana, hitantsika misy teny kely eto hoe mamonjy, dia fantatra ity vehivavy ity efa nandany izay laniny rehetra tany izy fa tsy dia ny Tompo rery no manasitrana, Jesoa rery no mahavonjy. Izany ry havana no tarafin'ny Tompo. Jesoa mahafantatra ny any am-pontsika tsirairay avy, mahafantatra ny any an-tsaintsika tsirairay avy, mahafantatra ny momba antsika tsirairay avy, izay manatona azy ry havana. Ilay fikasihana ny fitafian'ny Tompo amin'ny finoana, izay no nahasitrana azy. Eo amin'i Jesosy ilay vehivavy dia lasa nisy fifandraisana, lasa nisy fifamatorana, dia tapa-kevitra ny Tompo hamonjy azy, ary hamonjy azy amin'ny maha-olona azy iray manontolo ry havana. Ty no tena zava-dehibe ary amin'ity tantaran'ity vehivavy ity. Araka ny fiainantsika eto ambonin'ny tany zany dia izao: Jesoa irery ihany no afaka manamarina ny finoana ao anatiko sy ny finoana ao anatinao, averiko. Jesosy Kristy irery ihany no afaka manamarina ny finoana ao anatinao sy ny ao anatiko. Tsy ny fihetsiketsehana no zava-dehibe, tsy ny hoe ndoko kitihana na kasihana ny fitafian'ny Tompo, fa na nikasika na tsy nikasika dia izao hitan'i Jesoa ny finoana ao anatintsika tsirairay avy. Dia izay no nahatonga azy ny teny amin'ny 9:30 hoe anaka, ny finoanao no nahasitrana na namonjy ianao mandehana somatsara asitrana amin'ny aretinao. Ho tahaka ny finoan'ity vehivavy ity ny finoantsika ry havana, na inona mitovy amin'ny Mosesy teo, fiheveranao ny tenanao. Manaraka fahatelo dia Filemona 4:4 ka hatramin'ny 7. Timoty, zay zany le Titify, Timoty, Titosy, ao aorianan'ny Titosy, Filemona, miafinafina kely ao izy. Ndao indray fa rahantsika mamaky ny 5 ry havana amin'io Filemona io. Rehefa nahita ary ianao dia ndao hiaraka maky hatrany isika. Satria
reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. Inona ny dikan'izany? Ny olona ao amin'ny finoana ny mpino. Izao ny dikan'izany. Tsara milaza tahaka izao aloha. Fa ity tantara ity dia miresaka ny amin'ny Onesimosy. Onesimosy dia andevo tao an-tranon'ny Filemona fa nitsaoka tao izy. Filemona dia olona nanana ny maha izy azy ary anisan'ny mpikambana kristianina niova fo tao amin'ny fiangonana tany Kolosia. Naman'i Paoly izy. Ka rehefa nitsoaka i Onesimosy dia nifanena tamin'i Paoly tany Roma. Dia nitorian'i Paoly ny filazantsara izy dia nandray an'i Jesosy tonga kristianina i Onesimosy. Dia manoratra ho an'ny Filemona zany ny apôstôly eto mba handray an'i Onesimosy, ka tsy handray azy ho tahaka ny andevo tao an-tranony intsony, fa handray azy ho tahaka ny rala mpino kristianina efa niova foana ny finoana. Ravana, satria hitan'ny Paoly, izay le niteneniny eto amin'ny 5 eto, hitan'ny Paoly ny finoana tao anatin'ny Filemona dia ny finoana an'i Jesosy izay mifamatotra amin'ny fitiavany. Dia ny fitiavany an'ny Tompo izany koa sy indrindra ny fitiavany ny hafa. Ary izay no tsy nampisalasala le olona masina teneny eto izany dia ireo mpino kristianina no ambara ao anatin'izany, ka tsy nisalasala koa izany. I Paoly apôstôly eto mandana miverina raha ny tokony izy ravana dia ny andevo izay afaka tsy miverina any amin'ny tompony intsony. Ary izay misy an'ilay karazana jeu de mots ve sa karazana teny eto, satria rehefa jenareo ne ny vodipejy dia ry ambany ery misy hoe Onesimosy dia ny dikan'izay hoe mahasoa. Tsy nahasoa izy taloha, fa zao izy mahasoa ny fiangonana ny Kolosia miaraka amin'ny Filemona dia raiso izy. Ry havako, inona indray no tsoahantsika ao anatin'izany? Ny finoantsika an'i Jesosy Tompo dia aseho mifamatotra amin'ny fitiavana azy sy fitiavana ny rahalahy rehetra. Tsy mijery ny etikety sy ny momba azy taloha. Tsy miverina mampatsiahy intsony indray hoe iny ane ka efa izao iny ane ka efa atatsy iny ane ka efa nanao an'ny rosiny tsia. Tsy izany intsony, fa mijery le olona araka ny Jesosy Tompo ao anatin'ny riavana. Zany ny finoana mila volentsika zany. Dia eto zany ny iraisan'reto anankitelo reto izay ampitain'ny fikarohana sy fandaliana-pinoana ao antsika amin'ity aladiny ity dia izao: ny finoanao dia mahavonjy anao ary mahavonjy ny hafa ihany koa. Zava-dehibe zany. Rehefa tapa-kevitra ianao, tapa-kevitra Mosesy sy Arona andeha lasa zao, tapa-kevitra ty vehivavy ty lasa zao, anapa-kevitra Filemona andray an'ny Onesimosy lasa zao. Ry havana, voamendo zao ny taona ekleziastika ho antsika, afaka ray volana antsika araka nomboka an'izany. Jereo re sampana, jereo re voamery, aza dia milaza foana tahaka ny tanisa be dehibe momba antsika araka Mosesy teo, fa mirotsara ry havana, mirotsara fa miandry ianao ny Tompo, azy rery ny voninahitra. Amen.